Emby? Emby? Eny tompoko, Afaka manomboka amin'izay a? eny tompoko. Madamo tsy mifindra mifindra dia telefoniny izao zany ny fotoanantsika faharoa eto amin'ity toerana ity dia faly arabantsika rehetra indray tsirairay avy tsy ankanavaka nanila ny antso ny fikambanana hita hoe lianatsika amin'ilay fikambanantsika matoa tonga nantsoina dia tonga avy any miala ny sambanantsika jiaby notrona izao fotoana izao. Ny efa natsitsitsikatsika ihany moa tany am-boalohany dia hoe hanao fampihofanana ho atao ho an'ny mpitambana amin'ny fikambanana zava-manahirana vehivavy dia androany zany tsika hanatanteraka fihofanana voalohany. Ny alohan'ny zavatra rehetra aloha dia atolokatsika mivavaka ny fotoana satria makristiana antsika dia tsy misy zavatra izay afaka ataontsika raha tsy apetraka tena tahan'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra ara-mivavaka zay. Herim-potoana anao zay ry Jesosy Kristy tomponay, mbola nomenao izao fotoana izao indray ombinandro fahavelomana ho anay tsirairay avy aminao izany nomenao mahay manontona fomba hijery ny fahotanay ianao fa tena miay anay kosa ary indrindra manadio anay isan'andro mamindra fo aminay ary manasa ny loton'ny fonay sy ny tenany amanontolo amin'ny alalan'ilay raha masina dia isaoranay aminao tandritrao ny voninahitra miangatany aminao dia mianavoatra anao izany isan'andro isan'andro Jesosy satria fantatrao loatra fa miaina tena tompo amin'ity androany ity ny fotoana fihofanany mpitambana ato anatin'ity fikambanana zava-manahirana vehivavy ity. Jesosy napetraka taminao satria nampiandroany dia apetraka aminao hatrany isaky izay ny zavatra ataonay dia apetraka aminao indrindra izao fotoana an'izao fampihofanana maro isan-karazany apetraka aminao izany. Ianao no hanome fahendrena, ianao no hanome fifantohana, ianao no hanome ihany koa fahaizana mitadidy an'izay rehetra ianarana rehetra. Apetraka eto an-tananao ihany koa Jesosy ireo formations tonga tena tsara eto hanatrika izao fotoana izao indrindra ampihofanana ihany koa amin'ny alalan'ny fahaizana sy fahalalana izay nomenao azy ka mba ho Jesosy ny ampita izany aminay. Apetraka aminao ihany koa ny fitaovana rehetra izay ampiasainay eto androany fantatrao loatra ny fatapatapahany jiro, eo ihany koa ny resaka connexion Jesosy izany rehetrarehetra izany ny tsipiriany rehetra ankinay aminao fa ianao any tompo ilay mahay zavatra rehetra no andamina sy andrindra izany rehetrarehetra izany. Apetraka am-pelantananao ihany koa Jesosy ny fanakavianay manontolo ny ankohona kelinay izay nilozanay any an-tranonay tsirairay avy izao na vehivavy na lehilahy fantatrao nefa Jesosy eo fa fantatrao nefa Jesosy fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao ary lava ny tananao fomba folo fa mahavonjana tsirairay avy ary maharanay sy mitonanay. Dia ankinina tena am-pelantananao ireo namanay izay mbola tonga eto nefa mikasa amin'izao fotoana izao. Tantany ho velomino hitsotsoma tsara eto amin'ity toerana misy Laona ity. Koa izay rehetra ataonay eto Jesosy
voninahitry naranao ankiminainao izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankeravana rehetra. Amen. Entoko efa nizaraina amintsika tsiraray avy ny fandaharam-potoanantsika androany. Tsy lava resaka intsony angamba za fa raha ny fomba nataontsika dia hoe ampisasan tokony hahatongavantsika dia hoe ampidikan-tsika ny manomboka amin'ny valo pilina tokony efa nanomboka fampianarana soratra masina ilendrisy kanefa no lafiny izay tiantsika noarana moa zany ny fanadiran-toerana sy ny tariny sy fanomizankina dia amin'izao ora sy fotoana izao tsika amin'ny fivoatra izao koa dia ny angatahana amintsika tsiraray avy angamba dia fifantohana tanteraka amin'izay rehetra ataontsika efa zava-dehibe no ataontsika eto androany fiatomboany fampiasantsika ato amin'ny fikambanana fanombatombanana sy fametrana laminasa ny ivorintsika hatramin'izay fa manomboka eto zany sika hiasa amin'izay manomboka amin'ity fifanana izay ataontsika androany ity tsy mijanona amin'ny zavatra anankiray tsika fa ampivoarana ny tenantsika sy ny fikambanana ihany koa toy ny fifanana izay hoaratsika rehefa fa ny alohan'izay dia tsy maintsy manaraka ny fandamina keretsika sy ny fifanana keretsika eo amintsika ny memrisy izay anao sy ny Ayo. dia misaotra ny tomposika ny fanometrika ny fotoanandroany indray efa notary ny dokotera tamin'ny alalan'ny vavaka izy io dia isaorana azy ny fotoana mandeha dia mandeha efa na dia izany aza dia mijery ny fandaharam-potoana eto tsika dia adiny iray ny fampianarana adiny iray izany enona zany fa za ndray tsy hitana fihenjananareo adiny iray kosany satria na izaho aza tsy afaka hiteny adiny iray misesy tsy hijanona eto fa sao dia nareo koa misafirana eo dia tombotsika amin'ny anaran'i Jesosy ity fampianarana ny tenin'Andriamanitra ity momba ny vehivavy izay no niresahan'ny dokotera dia hitantsika mifandaharam-potoana rahateo koa rehefa nieritreritra hoe inona moa zany no teksta iraisina teksta manao akory dia vaovao ihany dia ny ao lioka zany lioka toko faharoa iny ny fahadimy ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo
Hitako fiany moa ny fomba ny mpianatra rehefa tamin'izay mbola nampianatra tany amin'ny SPPL tany. Efa tenenina hoe azaoko hatramin'izao dimy fadimy ka hatramin'ny andimy fadimy amby roapolo. Saingy tsy ho alaitsika isan'andimy fa ny ambangovangon'ireo zavatra ireo no hojerentsika. Toko voalohany non loka toko voalohany sy toko faharoa. Loka toko voalohany iny andimy fadimy ka hatramin'ny andimy fadimy amby roapolo. Tantara momba ny vehivavy malaza anankiray dia Elizabeta izany. Tantara momba ny Elizabeta sy iza ny anaran'ny vadiny? Zakaria ny anaran'ny vadiny. Elizabeta sy Zakaria. Tamin'ny andron'ny testameta taloha dia ifandovana ny asa fisoronana. Ifandovana io. Ny mpisorona no ny taranaky ny mpisorona no mandiny asa ilay mpisorona amperinasa. Izany hoe raha ohatra zany amin'izao androntsika izao dia sahala ny pastoraly. Saingy tamin'ny testameta taloha tsy izany. Tamin'ny testameta taloha no izany. Fa amin'ny testameta vaovao aty amin'ny androntsika aty dia tsy misy an'izany hoe ny zanaka pastora ihany no mahazo manao pastora, na hoe ny zanaka pastora ihany no tendrena ho pastora. Tsy izay. Fa tamin'ny andron'ny testameta taloha dia izany. Fa ity Zakaria ity, ity lehilahy atao hoe Zakaria ity dia avy amin'ny taranaky fisorona atao hoe Arona. Ary Elizabeta vadiny non atokony Abia. Fa ny Elizabeta no avy amin'ny taranaky Arona. Dia nanana tombony ireo mivady satria samy taranaka mpisorona, na ny lehilahy na ny vehivavy. Dia tena zava-dehibe izany. Dia samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena sy izany hoe tena azo lazaina hoe tsara ny fiainan'ireto mpivady ireto. Azo antoka fa mbola tamin'ny andron'ny fahatanorany no nanaovana izany fanambadiana izany. Ka samy taranaka mpisorona na ny lahy na ny vavy dia hitantsika fa mitoetra tsara amin'ny maha izy azy izany toerana misy azy izany. Izao anefa no zavatra mahagaga. Ny olona rehefa manolo tokantrano na mahita mariazy sika dia inona ny zavatra eritreretina eo? Mitso-drano rehetra izay ameniny olona, mitso-drano rehetra izay omeny dia mba hiteraka izy hanana taranaka handimby. Ary indrindra handimby satria mpisorona na ny lahy na ny vavy. Noho izany dia mba hana-taranaka handimby amin'ity asa fisoronana ity na hanana zanaka izay hitoetra eo amin'ny asa fisoronana izy mivady. Tsy niteraka reo. Iza zany no handimby ity asa fisoronan'ny Elizabeta sy Zakaria ity? Problème zany. Na amintsika malagasy izao, izany hoe nanolo tokantrano nefa manilony tsy hiteraka. Dia olona karazan'olona hafahafa zany. Sahala hoe olo sampona donko ireo olo ireo. Hoe hiaraka foana ireo fa tsy hiteraka mihitsy. Fa dia mirina.
ny zavatra miseho tamin'ireto tanora anankiroa reto nandritry ny andro fahasamborany dia tsy nisy zaza mihitsy teo amin'ireo problema be tamin'ny Elizabeta izany zavatra izany hoe tsy manana taranaka andimby izy mba andimby asa andimby fiainana amin'ity fiainana izay lazain'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny andininy fahaenina ity fa tena olona marina amin'izany tsy misy hoe andeha hanangan-drano zaho mitsika ankehitriny izao no misy ny hoe nanangan-drano izy nakazaza tary amin'ny toerana misy ny zazak'amboty sy ny sisa loatran'izany fa tamin'izany fotoana izany tsisy izany dia tsy nanana izy hitatsika amin'izany hoe misy ratra ao anatin'ny fony Elizabeta ao misy ratra ao mba te hikolokolo zanaka mba te hanana taranaka mba te hanana mpandiny ary tsy Elizabeta ihany kay no nanana izay fo sy saina maniry ny hana-taranaka izay fa i Zakaria koa ary raha niseho tamin'ny Zakaria ny anjely amin'izy nanao ny asa fisoronana ao amin'ny tempoly dia izao nambarany anjely taminazy fa nohenona ny fangatanao izany hoe mandritry ny fotoan'andro izay nanaovany Zakaria ity fisoronana ity zany dia tsy Elizabeta ihany nangitikipika te hanana izany atao hoe zanaka izany zany taranaka izany fa ity fisorona lehilahy ity koa dia nanana izany ka mangataka izany amin'ny fotoana rehetra ny nandeha ny andro nandeha ny halavan'ny andro dia izao fantatra fa momba Elizabeta raha ny hoe momba ny fahamombana dia tsy hananana zanaka zany tsy hoe hita hoe amboarina kely hoe andraso fahamboarina dia izao andraso fahataon'izao dia izao dia mety izany tsisy fanamboarana tsy misy zavatra izay azo atao voatovy mihitsy inona koa moa ny amin'ireny mba mitovy foana manambara foana mananatra ny olona foana nefa ny izy aza ireo raha mahazo azy enjana zany tena hita hoe mangidy teo amin'ny fiainan'i Elizabeta zany fa ny mpiara-monina aminy ary na dia ny havany dia hitantsika tsara mihitsy raha mamaky ity ten'Andriamanitra ity fotsiny na ny havany dia sahala ny nanao hoe tsy nanana taranaka izy
noho izany dia tsy afaka mametaka izany anarana atao hoe jaona izany koa. Tsy afaka mametaka izany anarana izany. Mafy tamin'ny Elizabeta ny zavatra izay nahazo azy. Mafy. Isika ankehitriny dia mieritreritra hoe sambatra ny pastora reo fa zanany daholo ny kristianina rehetra hoentiny. Io no mampatonga anakahy mahazo ny fianarana hoe neny ty, manao neny daholo ny ambany lanitra. Nefa ny naterako ny telo nefany ny miantso aneny tsy haiko isanatsony. Esalany hoe manana zanaka bebe nefa rehefa tonga koa ny fotoana izay ilako ny zanaka fa ohatra hoe marary ny dokotera tsara izany zavatra izany. Fa dia mbo an'ilay zanako kely manaraka anakahy io. Fa ilay zanako bebe io neny fo. Izy ndraiky dia isaorako an' Jesosy fa zava-dehibe izany tsy tongatonga ho azy izany teny hoe neny izany. Didina lafo izany ary tsy azo atao tsinotsinona sy tsy azo tsinotsiniavana koa izany koa. Ka indraindray aho dia miantso ny telefônina n'ireny le tena akaiky ahy reny, miantso azy aho. Iza nga zao? Izany hoe efa tsy fantany intsony na ny numéro telefônina ko azy. Efa tsy fantany intsony. Tsy hainao? Tsy haiko fa iza nga zao azafady e? Anarako anazy ny anarako feno tanteraka. Tena ny anarako feno tanteraka no ambarako azy. Ary azo miteny aho hoe neno a. Manofeo koa rehefa tsy hainao intsony. Mampalahelo ahy izy rehefa avy eo. Mifona za hoe raha marobe ny le asa-tsahanina sy ny sisa maro izany raha. Fa hitantsika fa na dia maro no miantso aho hoe neny dia io telo ny tena naterako. Misy tsy naterako koa zakaizaky mbola ao anaty trano. Fa dia fantako tsara tokoa fa mahatsiaro ilay tena kibo ny fonosany izy. Mahatsiaro ilay tena niteraka azy. Zava-dehibe aminy izany. Ity zavatra nahazo any Elizabeta ity. Dia isika izao ka fa mieritreritra an'izany dia hoe inona moa neny lisanao an'izany. Tiako ny manambara fa ny olona samy manana ny problema miseho aminy eo amin'ny fiainany. Samy manana problema. Na problema ara-tokantrano izany, na problema amin'ny ditran-jaza izany, na problema amin'ny tsy fisiana izany, na problema amin'ny fiarahamonina izany, na problema amin'ny zavatra maro samihafa izay tsy takatry ny saina. Isika tsirairay avy io, isika tafavory eto dia samy manana ny olam-piainana tsika tsirairay avy. Ary raha ho mpanisantsika eto izany, manakolazaina sika, manakolazaina. Saingy izao misaorana ny eo ambony, nanome atsika izao fikambanana izao, izay mamonjy atsika amin'ny fotoana manahirana sy sarotra izy. Ary izany no zavatra izay niriny Elizabeta fantatra teo amin'ny fiainana. Antibazo izay izy vao nomena sady efa antitra no momba nefa Andriamanitra mijery azy, nahita azy dia nanome azy zanaka. Nanome azy zanaka. Ahoana moa ny ahatanteraka izany hoy Zakaria? Izany hoe efa velona tsara tao anaty fony Zakaria fa tsy misy intsony izany. Raha sanatria amin'izao androsika ankehitriny izao no hoe nahafantatra fa mompo aty vadiny sady efa antitra tsy miteraka dia haitsika ny tohiny nandehandeha tany amin'izay mombany tany lehilahy. Dikan'izany dia misy fanitsakitsahana tokantrano koa tao. Ito izy fanitsakitsahana. Tsy nataon'i Zakaria izany aloha.
ary tsy nahazo any Elizabeta izany zavatra izany. Saingy dia fantany fa tena fitsinjovan'Andriamanitra ny fiainany. Fampielatan-tanan'Andriamanitra niratra tamin'ny Elizabeta ny mason'Andriamanitra, ary ilay Andriamanitra izay tsy mba mijery ambony ny andran'andrana fa mijery ambany, ka mahita ny olona dia mijery any Elizabeta ary mibe jaja izy. Ary rehefa mibe jaja izy dia izao ao ny maha olombelona azy, ao ny maha olombelona azy. Manao akory moa izany hoe matoy vavy be voka izany? Hafahafa ihany izany hoe matoy vavy be voka, miabo-panaka. Zay resaka ataon'olo, miabo-panaka e. Mba direo koa izany anaovany abo, iny doko vody-damba foana no ataony anatin'ny tibiny ao. Dia hitantsika tsara fa misy zavatra samihafa. Misy ara dia efa nahita mety amin'ny film andreka ihany. Baolina apahana dia nampidirina ao dia nasiana lampy dia ao dia ohatran'ny hoe bevata tokoa. Ka tsy nanao an'izany anefa izy fa izao no nataony niery izy. Itsika ny hoe niery, ny afona tsy nivoaboaky ny trano, nipetraka tsara tany amin'ny tranony tany, mandinika, mieritreritra lalina hoe inona izao zavatra nataon'Andriamanitra aminazy. Inona ity zavatra izay nataon'Andriamanitra ity. Ary tsy vitany izay ihany, fa tamin'ny fotoana izay nilazan'ny anjely tamin'ny Zakaria fa hitoedraza ny vady, dia nivoaka avy tao amin'ny fisoronana izay nataony Zakaria, dia fantatra fa tsy nino izay nambarany anjely izy, ka dia moana. Io koa izany anankiray problema mahazo an'ity vehivavy ity, fa mbola mona lakoa ity vadiny ity. Mona koa dia zavatra tena mafy be tamin'ny Elizabeta izany. Mona. Hitaiza lehilahy mona koa izy fanampiny. Izy efa anti-bavy, sarotra amin'ny olona efa be taona no mitondra kibo. Efa hitakitako ratsy ihany izany teo amin'ny fiainana. Be taona vao izay mitondra kibo. Fa eo amin'ny androm-pahatanorana, amin'iny ny tena azahoana mitondra amboka ny zanakely. Kanefa moa dia izay ny zava-misy. Niery Elizabeta. Nipetraka ny trano anatin'ny 5 volana tsy niboaka ny trano. Sady mena-drolona no matahotra ny vavan'olona no tahiran-kevitra amin'ny fitaizanany ity anti-damona ity koa. Zavatra maro samihafa nietraika tamin'ity vehivavy ity. Zavatra maro samihafa. Kanefa dia naniraka any Maria, naniraka any Maria andeha hamangy azy any amin'ny toerana izay misy azy Elizabeta. Naniraka azy ny Andriamanitra hamangy ity vehivavy ity, hampahery azy, hampatanjaka ny finoany ary hahatonga azy hanaiky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany. Hitantsika fa zavatra maro samihafa no misy amin'ity vehivavy ity. Izany no zavatra izay tiako lazaina amintsika hoe aza malaky manome tsiny an'Andriamanitra amin'ny zava-miseho eo amin'ny fiainatsika, fa
mahita ny vahaolana amin'ny lafiny rehetra izy. Ny antitra menopause manany zanaka, asan'Andriamanitra tsy takatry ny saina zany. Ny antom-bavy mitondra kibo, asan'Andriamanitra tsy takatry ny saina no avitanany izany. Ny hitaiza vady tokony hanoana tena eo amin'ny fotoana sarotra, nefa izy koa moana. Dia hitantsika fa tsy afaka mifampiresaka. Natao angamba ny hitantsika tsara hoe mangataka fafana e, mangataka stylo, mangataka solaitra anoratana vao izay vao misy ny fifampiresahana tamin'ny mpivadiny ity. Izy mba te hianta-anta, manao akory moa ny vehivavy bevoka rehefa nianta-anta amin'ny vadiny? Tena hitantsika mitsitsy fa miangoty amintsika, miangoty amintsika, miangoty amintsika rehetra ty. Fa ny Elizabeta tsy nahitany zany. Mona be io moa ataonao akory? Defa jerepotsy. Nefa ny dia Andriamanitra miditra nitsehatra tamin'ny fiainan'ireo. Ary izany zavatra sarotra izay misy teo amin'ny fiainany izany no fitaizan'Andriamanitra ny fiainan'izy ireo mba hahatonga azy niorina tanteraka ary tsy misy nahatona izany rehetra izany. Ity ilay zazalahy izay tena nandrasana ho mpialoha lalana ny tompo, dia mpialoha lalana dia hijaonona izany mpialoha lalana ny Jesosy. Tsara ny biby izany, fanomezana tsy takatry ny saina zany. Ka izany isika tsy hoe ho tonga sahalan'ny Elizabeta, fa izao isika dia manana olana eo amin'ny fiainana, manana zavatra mandreraka eo amin'ny fiainatsika, manana zavatra maro samihafa izay mahatonga atsika ho kivy indraindray, mahatonga atsika ho ketraka indraindray. Nefa kosa Andriamanitra mahita vahaolana, mety eza hiantso azy, mety eza hiteona aminy, mety eza hitondra ny enta-mavesatra rehetra eo am-pelatanany fambolena mandray atsika, tsy hamonjy atsika amin'ny fotoana sarotra rehetra izy, ary tsy hamela atsika ho irery sy hiady rery amin'izao fiainana izao. Zay no azoko ambara. Fantatra raha manana zavatra azo anontaniana nareo hoe misy zavatra azonay anontaniana ve ny manontaniana raha misy zavatra azo nareo anontaniana. Misy micro raiky. Mbola tiako, mbola misy sekoly tinainety torinao zay. Misy zavatra manitsikitsika ny saiko ireny za moa tsy dia mahay tokony andiny loatra fa misy an'ilay hoe inona toron-dranomasy moa no entinao azany, ohatran'ny hoe azany endrika malahelo lava no entinao manatona ny tompo. Misy an'izay eo anaty baiboly. Fa mahaiza misaotra ny zavatra rehetra. Tiako tongavana hoe entsika eo anatrehan'i Jesosy mavesatra rehetra izay iainantsika. Expérience-ny manokana tiako hoe mba hozaranao aminay hoe rehefa toy zavatra tena hoe mafy ianao. Satria matetika tsika izany tsika dia vario be ranomasy izay. Rehefa vao misy zavatra kely dia efa way be ny Zanahary amin'ny rehefa mivavaka. Kanefa
ny fampianarana izay aza dia manaiza misaotra ihany fa aza dia iny problème iny foana no zava-javaina amin'Andriamanitra io dia mba tiako hoe zarainy eny aminay hoe ohatry ny ahoana zany eny ny atrehanao olanao hoe anisany hoe goavana tamin'ny fiainanao mba ahafahanay sintina lesona entina hiatrehana fiainana sao dia mba afaka zarainao izay. Misaotra be zaho dia anisan'ny vehivavy nalemy fo taloha any amin'ny 15 taona makany izany dia malemy fo mihitsy aho. Tena anisan'ny olona malemy fo ary toratorana foana matetika tamin'izany fotoana izany rehefa misy hoe zavatra tena tsy zakako hitorana fa Jesosy mahay zavatra tsy takatry ny saiko. Ny pastoranay miteny hoe hainao moa fa Jesosy efa nitondra ny mavesatra indrindra tamin'ny fiainanao, efa nitondra ny mavesatra indrindra tamin'ny fiainanao fa izy aza dia maty mihitsy. Mbola tsy nianatra confirmation aby aho tamin'izany fotoana izany fa 19 taona vao zay vao tena hay aho vao nianatra confirmation. Eo vao nahatsapako hoe hay moa izany ho za zany tia tena io mitomany sy migadagada lava io dia farany mamantatorana any eo maty foana ane za fa tsisy dikany aby ny fisiko amin'izay. Dia nanomboka teo iny dia nangataka tamin'i Jesosy, tena nangataka. Fa za taloha ity trano solomaso ity milatsaka amin'ny tany eo, za eto efa mitsipaka koa. Tena olona fompona ny fiainako. Fa rehefa nanomboka nianatra confirmation aho dia ny mpampianatra pastora mpampianatra confirmation anay ohatrany misy fanahy izany nahatsapako fa mila mihenjana eo amin'ny fiainana. Ny anankiray zavatra izay niatinako dia ny sport. Nodonoko zavatra maro ny fanaovako sport. Anao sport efa takafoatra nomeny olona koa angamba ny aza ny sport. Satria za na dia nianatra pastora efa nianatra pastora tamin'ny Fianarantsoa dia manao baolina foty eny Ampasambazaha. Aga ny mpampianatra anay ino raha ataonao ty? Zaho mila manatanjatena. Za kely tena kely aho izany. Za tsy za manao sport. Isaky ny maraina vao mifoha io dia manao toro ny ivory avaratra sy ivory atsimo milomay. Izay aho vao mandray bosy dia avy eo aho mandeha manao fiainana. Ilaina izany eo fiainantsika manao saron-daty nefa ilaina io. Tena ilaina. Fa izaho tena nahavitany ary noho izaho manao vitavitan-dahy izay ny zavatra mahasery heta tsy mba hitadiavako lehilahy. Izany hoe manana ampo aho zany eo anatrehan'ny fiainako. Tena manana ampo tsy mitambitamby olona amin'ny zavatra izay ataoko fa todito ny ataoko. Efa tena hitan'ilay olona aho, hitan'ilay manodidina ahy fa tena tsy afaka intsony izy ity dia manampy ahy manodidina ahy. Eny fa na dia
Pastora Vato dia mahafantatra tsara an'izany hoe io moa ozy izy eto hijanona eo fa tsy sitrapo ny hijanona. Tena izay no nataoko. Fa tena mandray andraikitra. Ary na dia tsika miteny izao, izaho izy eto hitanareo fa na mandeha mitongilangilana izay. Mbola rorodoko foana ao an-trano ao. Anay, nomeny ny zanako hoe anao moa ny tsy mahay mipetraka. Tena mahay mipetraka aho, fa efa fiainako ilay izy. Efa fiainako dia tsy mety intsony. Ary io nahatonga ny ranomasoko ho kely. Tena nahatonga ny ranomasoko ho kely. Hanatrehako ny fahafatesana amin'ny ambiaza ny hopitaly. Asa mamako hita ny masoko, zana nirona ny masony, doko ray tamin'ny masoko tsy misy. Tsisy maina, ady ny ranomasoko maina. Fa izy indray misy fiantraikany tamin'ny fiainako foana ny zavatra iny. Satria misy ohatran'ny hoe asa izany dia tenenin'olona hoe vaky soa. Ohatran'ny zavatra ohatran'ny tetezana izay mihitsy teto, hay nampidira-tanana ohatran'izao teto. Fa rehefa tateoriana dia niarina ihany. Tena niarina ihany. Fa izay izany hoe meteza hiatrika ny sarotra. Meteza hiatrika ny sarotra. Firy mpianatra sy zanaka mpianatra tamin'ny SDPL dia izany mangirana ny maso. Fa inona taon'ilay mba hafa mihitsy tena matoky. Raha ity ny alamintsika amin'ny SDPL eto dia inona no hataontsika. Masoa mamala ny hevitra heverany ity sekoly. Aza dia ataonareo hoe mahaketraka sy mahakivy ianareo izany. Misy fotoana dia reraka, misy fotoana dia kivy, misy fotoana dia hiatoeran'ny zavatra sarotra eo amin'ny fiainako. Atoato izay dia tena nisy nanomboka tamin'ny février 2024. Mifandembondembo zavatra maro samihafa. Very telefonina. Raha olona very telefonina Android dia any États-Unis. Vita, asan'ny nakazy. Ambany raha hoe fijen'izao izany dia mitadadada teo hoe inona no atao. Tsy tomany afa dia lany ny haiko. Sory ihany ary afa tsy mivonono fa mba ny telefonina ko ny nalainitra. Izay fotsiny na dia izay vita. Dia manatena fa mbola ety hahazo ihany aoriana. Dia nahazo tokoa. Asa telefona izany fa tsy ao anatin'ny loko tsony. Maneno foana ny telefonina io fa ratsy raiko izay rehetra. Ohatran'izany amin'ny volana février izay volana hoe nivoitin'olona teo amin'ny tsena teo Antanambao ny pôketako. Asany any daholo momba rehetra. Satria izaho manana raha ny clé USB lasany mety miavaka. Eto any ny foana ny manahirana anao. Lasany any. Tsy hitantsony. Aty ao afara koa dia mbola misy sedra matevina be miasa tamin'ny fiainanay manakavo. Tena eo izay aho angamba vao tena tratra. Tsy afaka anao akory. Pastora aloha narary. Vitany ny pastora. Raha anao izao anao fesika eo dia za izany mitovy amin'ilay maty eny. Fanahy iny tena teneniny tena matoky. Tsy mba hitanao hoe nahazo ny joba io. Afa nahazo ny joba. Mba vakio foana ny ten'Andriamanitra fa tsy hoe toriana fotsiny. Ary izay mahavoa ny Zakaria. Tsy mino izy nefa zavatra amin'ny fiainany. Efa ny anjelin'Andriamanitra mihitsy no miteny aminy. Mbola tsy mino foana izy. Farany izay no nahazo azy mona rangahy. Efa sidana soa tsara pastora. Nga amin'izay ny anakaty.
tonga ny anaka koa matetika dia efa eny amin'ny borety eritreretinareo amin'izao taona amin'izao moa manosika borety amin'izay tany nanam-poroa fa amin'izao azy zany dia tsy mahavita mihitsy fa dia amin'izay dia tsisy zakako ny rano fa izy moa zany fa izay hoe mahatanjaha saina ary angatao atao vadivaritra amin'ny Jesosy mihitsy hoe omeo fo matanjaka azahoako miatrika fiaina anaty Jesosy. Omeny Jesosy ianao zany, omeny. Fariparitaka be ihany ny zavatra samihafa eo amin'ny fiainanay mianakavy. Ay fao tomany aho io tsy haiko mihitsy hoe akory moa le mitomany. Ianareo mitomany io fa te hitomany ataovy mafy be any. Atao mitonina aza hoentina namana daholo ny problemanao any namana io sy faly izy aza mba mahazo anana izany zavatra mahazo any izany indraindray izy dia manao hoe anao izay tsy kila raha eo tantaraina olona fa ay tokony ho tantaraina ihany ny tantaraina eny fa na dia nizahay mpitondra fiangonana azy dia aza hitanitsana ny problème maro isan-karazany fa tsy mety ery zao rehefa feno ny kitapo indraindray latsaka ihany ny ranomasy ny analo dia tsy haiko fa tsy mety latsaka izy io na tsy mety efa dipite mbola misy manam-panontaniana hafa mbola afaka misy manam-panontaniana Mba te hametraka fanontaniana koa ny avy aty lavitra raha mbola misy fotoana rehefa avy eo. Afaka alefa Loliana ka. iza moa zany mbola manana fotoana tsika mamanjilapa mametraka fanontaniana anao. Eny tompo. Sady ametraka fanontaniana no misaotra betsaka alohan'ny Neny Lucia. Zay moa le isan'ny mpiantso nenoneny ty na dia tsy na dia tsy tena zanaka endry ary rehefa tonga amin'ilay fotoana tena ilana ohatran'izao araka n'ilay teny teo. Fa amin'ny maha teolojiana indray ny anahy isan'ny tena tenin'Andriamanitra tiako indrindra le nisafidianao io ao amin'ny lioka satria i Anjely Gabriel zany sady niseho tamin'i Zakaria teo fa Zakaria moa zany tsy nino izy samy natahotra Maria sy Zakaria fa Zakaria tsy nino. Mialatsiny fa misy zazakely mitabataba tontoda. Ya, mialatsiny tompo. Tiako fitinina kely zany le tantara satria tena tiako be. Le fitantaran'ny lioka anazy i Zakaria mpisorona teo anatin'ny fanaovana asa fisorohana tao amin'ny tempolo no nisehony Anjely Gabriel hoe ho lasa ray izy dia natahotra sy tsy nino izy dia lasa moana moa ny hafarany. Fa mbola milioka toko voalohany foana koa nefa mbola Anjely Gabriel foana koa niseho tamin'i Maria dia natahotra foana koa Maria nefa nino izy dia nanao fankalazana fetin'ny reno mihitsy moa zany Maria teto raha ohatra ka izay ny azoko ampifandraisana anazy amin'ny contexte antsika hoe tena nanao hira fiderana, nanao hira fankalazana. Dia rehefa ampifandraisiko amin'ilay zavatra nizarain'ny Neny teo anefa ilay izy matetika zany dia io foana ny image atao amin'ilay reno hoe
mitomany, mafy le mahareny, de ny generationay ankehitriny rehefa marobe mihitsy ny matahotra hoe manao ohatran'ny Zakaria zany. Za ohatran'ny tsy te ho reny zany fa ohatran'ny fijaliana sy tena fisotroana rano tsy tiana foana le mahareny. De amin'izao fankalazana ny fetin'ny reny indray zany tiako mba hoe mba experience zay tena hoe mba tadidin'ny neny hoe tsara tena mendrika ankalazaina tamina reny indray no mba tiako angatahana hoe raha mba afaka zaraina. Hoe nisy tantara tena hoe mendrika ankalazaina anankiray zany le tamina reny anao ve teo. Hita moa zany teo hoe le maha-teolojianina manao sport, sy ilay hoe mahareny ao an-tokantrano. Fa amin'ilay fankalazantsika ny fetin'ny reny ve misy tantara hoe tena tantaran'ny mahareny tena mahafinaritra be mba ankalazaintsika miaraka koa amin'izao fetin'ny reny izao, indrindra ho anay le génération aty afara matahotra ny reny. Ohatranay moa zany de hoe zaza ray ary ty fa sarotra mikarakara anazy fa matahotra na ho renin'ny zaza roa ary amin'izao efa mampatahotra fa ohatran'ny hoe zavatra mampiorooro ohatran'ny nahazo an'i Zakaria zany le mahareny amin'izao fa tsy zavatra mahafalifaly. Tena voakazy ny ty mampielojana ty satria hitanao za zany hatrany hatrany de efa otomba ny fetin'ny reny de mitady namana io, mitady namana de mankalaza ny fetin'ny reny manokana amin'ny fiangonana nataonay. De manao taratasy kely misy soratra hoe faly inty Filipiana toko faefatra dimy faefatra falia mandrakariva ao tompo hoy zaho indray io falia. De iny zany io zany vao nampitsahivy ny zanako anakavy etirety izy io iditsy neny izy nanaovanao taratasy kely be de nizarainao tamin'ny sekolelat de reheta de sekolelat de reheta nipartage an'iny tamin'ny reny fianakaviana rehetra tao anaty fiangonana. De iny zany anankiray zava-dehibe zay zavatra anankiray fetin'ny reny zay. Fifampizarana koa zahay samy vehivavy reny zany. De échange de cadeau koa nataonay tamin'izay fotoana izay. Fa za zany tsy mankalaza an'io manokana any an-trano fa za mahandro foana. Zay nge tena marina anazy mahandro foana io. Fa retirety de tsy mahandro kanefany tsy maintsy mbola manao ezaka arak'izay azoko atao ny androany hariva rehefa meto zao efa niteny tamin'ireo zanjareo hoe eo kida ireo aza kitikitianareo fa anaovako fety bananina ho antsika rapitso efa falifaly mitsinjatsinjaka mihitsy ireo nefa ireo tokony hanao azy de za toroa hanao azy. Indray moa tsy de maintsy olana loatra le fanaovana an'iny. Ohatran'izay koa hoe neny ataovy an'izao moa ataovy fikety moa neny fa aza atao kety bananina. De zay tianareo ny ataontsika hoa fa inona mihitsy. Zany hoe za zany tsy manana hoe manokana ao amin'ny tokantranonay sy amin'ny rafa le mizara amin'ny hafa zany, mizara amin'ny raha aritiako le zanako zany mba mizara amin'ny hafa koa. Ahoana ty Brina? Afaky ny teny
Ia, misaotra betsaka fa tena amin'izao moa zany ohatran'ny hoe amin'ny kristianina ohatran'ny hoe fety avy ivelany ihany le fankalazana ny fetiny reny fa misaotra anao zany mitondra an'izay hoe azo ankalazaina tsara am-piangonana mihitsy koa le fetiny reny fa tsy hoe fety any ivelany fotsiny. Ya. Ohatran'ny tsy maheno zay raha misy miteny aho a. Raha tsisy fanontaniana tsika afaka ataoko sady hoe karazana sady tombana ve zany le izy no mba omena micro tsirairay zany atsika miteny anarana dia mba miteny zavatra anankiray tena hoe vaovao be taminao tamin'le fampianarana enitsika teo. Sady fifankafantarana zany le izy no anaovantsika tombana samy miteny tsirairay hoe iza ny anaranao a, inona ny zava-baovao tena nanaitra anao tamin'le fampianarana sy fampizarana voalohany teo. Tena anarana dia zavatra vaovao entinao tamin'ny fampianarana neny teo zany. Miarabantsika ny amin'ny anaran'i Jesosy. Santa fahalalany maro anakay mampasa. Zavatra vaovao voaraiko tanjany tamin'ny lycée. Na itomanana ny maraina terapisy maraina zany anakisy vaholana. Efa tonga le problème Jesosy tonga zany le problème anaraka ohatsy. Ataon'ny lohalika amin'ny efitra zany antsika miady an'le izy. Atao satana tsy matahotra anao. Za manana an' Jesosy tsy maintsy mahery foana tsy maintsy mitraka. Inona problème mandalo ambadika amin'ny problème misy vaholana foana Jesosy ho antsika rehetra rehetra fa indrindra ny reny izay kibony fonosana. Niza zay tonga eto ohatra ataontsika hoe reny manano teny izy mitaiza irery. Ikan'izany nanomboka androany Jesosy zany mivady nanomboka androany. Inona olana mandalo dia tenena aminazy. Mety tsy hamaly anao feony henonao eo izy. Mety tsy maintsy mamaly anao zany izy. Ary tsisy vaholana hafa ankoatran'ny Jesosy. Inona problème anao Jesosy mahay manova ny zavatra rehetra. Rehefa manam-pinoana anao dia mahafinga tendrombohitra foana ambadika miady fandresena mandrakariva rehefa misy matoky an'i Jesosy anao. Sotra tompoko. Mbola fanarabantsika rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko izay nampiasan'ity fotoana ity androany. Hiarisoa ny anarako. Ny lesona voaraiko tamin'ny fampianarana eny teo amin'ny resaka matanjaka-saina ozy. Omeo zavatra hoe Jesosy omeo saina matanjaka za, omeo fo matanjaka za ahafahako hiatrika fiainana. Izay zany fampianarana tena voaraiko tamin'ny teo satria nisy fotoana mahanana olana dia tena nisy fotoana tena hoe ranomasy be mihitsy, tena hoe miaina anaty ranomasy anatin'ny ala iny dina chambre dia ao mitomany hoe Jesosy inona zany fa tena hoe izay fampianarana voaraiko teo matanjaka-saina inona olana mandalo dia indesina amin'ny Jesosy. Dia izay koa hoe tsy zarazarana mizaniza ny problème anatin'ny tokantrano. Za mbola tsy manana tokantrano fa mbola mpianatra fa mbola miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny fa mandalo olana foana koa amin'ny alalan'ny hoe na amin'ny fiainana na amin'inona na amin'inona.
dia tsy mizaniza zany ahafana mitantara olana fa Jesosy iny tena hoe mahatana sekre sy zavatra rehetrarehetra mandalo amin'ny fiainana zany dia Jesosy ny tantarana anazy. Ny marabantsika rehetra indray mitantaran'izao fotoana izao ianarako nanto zavatra lesina azo tamin'ny eny androany zany tena nafaly anakahy izaka hoe tonga ho ny ohatra misy fetin'ireny sinoatra teo dia manomana taratasy kely dia miala am-piangonana dia ny sekolelahy dia mizara anazy amin'ireny dia amin'ny rehetra masina indray sy hoe filipianina katikaty misy alia mandrakariva amin'ny tompo izy indray misy alia toko be ny penina menimena io satria misy foana zany zaho somary hoe izy zay ao fiainana ohatra hoe miatrika olana ao an-tokantrano nefa na eo amin'ilay penimena zaho hitako hoe endrika eo anakahy ilay izy satria atsika renika zany tsy mila kizikizy fa tsika no herin'ny fiainana ao an-tokantrano dia mila manasina fiainana amin'Andriamanitra foana fa tsy vitantsika samby rery raha ny herintsika irery no entina mamakivaky ny fiainana izy e. Alina rahabantsika jiaby dia nadiava narako ateo moa mitsangatsangana foana dia tsy araka koa dia fampianarana satria misy mianto foana fa zavatra henoko zaho aminazy zany nanay joba tantaran'ny joba moa tena tantara tena inona na voasitona anakahy niditra nianatra tatoako mena satria izy za tena nanome korazy anakahy na dia teo ady masina teany ripaka amin'ny fananana ny zanaka ny vady maneso tsy nakivana azy miala amin'Andriamanitra zany tsy ny soa ihany izy nihita fa ny ratsy koa iny zany tena zavatra hoe nanisy anakahy tamin'ny fiainako zany hoe tantaran'ny joba betaka ny abantsika rehetra ianarako zany raha sozaka nisety amin'ny sety ny fahaizan'olana tena nahafapo anahy ilay toroteniny tena misy amiko mihitsy zany indray lesona mandray lesona ao amin'ny tokantrano zany le toriteny nanaovan'ny leny tena nahafapo isaka nan'le leson almarabatsika eto amin'ny salon anarako miray fampianarana nataon'le zany tena mahafinaritra anahy fa na inona zany ny olana ao amin'ny tokantrano dia Jesosy rery any mazao io fantiarabantsika jiaby tafavory ato amin'ny toerana ity ianarako faisantenina ny hitako zavatra tena iainako taminazy iny dia hoe mikasiky ny hoe le namana teo iny raiky zay dia mikasiky n'le hoe fananarana amin'le hoe tsy morativy sy ninonina zavatra ataonao da miankina amin'ny Jesosy amin'ilay hery fo matanjaka zay no hitan'izay dia misaotrabetsaka ho an'eny dia nananatra anay mitoditsabeta arabantsika rehetra namana anarako soafara tamin'ny fampianarana hoentiny neny teo dia tena maro zany lesona voaray tamin'ny fampianarana iny eo amin'ny lafiny toe-tsaina mila manana toe-tsaina matanjaka zany tsika rehefa misedra olana maro isan-karazany dia eo ihany koa ny fanatanjahantena dia tena ilaina koa ilay fanatanjahantena satria profon'izany neny io satria tia fanatanjahantena izy tamin'ny fahatanorana dia ohatrany mbola hoe na dia taona anarana efa bebe nefa
ohatrany mbola tovovavy madody. Tena hitanao zany hoe manome tanjaka kokoa zany le fanaovana fanatanjahantena, de eo ihany koa amin'ny hoe tsy mila mitantara zavatra amin'ny namana zany satria tena marina zany satria raha tena zany tia milazalaza o problème tena amin'ny namana de ohatrany hoe asa ohatrany akivy foana koa satria misy zany amin'ny namana iny koa tsy de mahafa-po zany de tsara foana hoe hoentina eo am-pelatanan'Andriamanitra zany le problème maro isan-karazany zany de misaotrany eny mitondra an'izay fampianarana. Abatsika rehetra ato amin'ny salama de hita anarako tamin'ny zavatra niteneniny teo zany. Ny zavatra voaraiko de hoe ny vehivavy zany de mila mahery foana eo amin'ny fiainana, na inona zavatra mitanga zany na inona zavatra mitanga de tsara ankinina amin'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra. Eo koa ny tena zava-dehibe zany de hoe tsy tokony teniteneninao amin'iza na amin'iza na amin'ny namanao na amin'iza ny zavatra manahirana na hoe ny problèmenao. Tena tsara kokoa zany aleo teneninao amin'ny Jesosy ny secrenao de izy manome solutionao fa toy izay teneninao amin'ny namanao. De misaotrany abatsika jiaby eto amin'ny fikambanana lehibe anakako zany le fampianarana anaty foan'ny teo indrindra fa ny amin'ny vehivavy tena hery lehibe amiko zany le tenoneny teo anisany anatao vatsika le misaotrany eny zany nanome fampianarana Elimina. Almiaraba tsika jiaby reto amin'ny salon. Fampianarana natao teo zany tena tsara sady mety aminaka. Zaho moa ka be problème fandraindraika kely izy teo. Tena mety marina iny teny hoe tsy azo tenenina amin'ny namana problème fa vo teneninao zany tonga manao zany korinao zay fa io tsy akaikinao eo fa ambadika any raha ina bodira teo tantara taminaka fa zany nahazo anazy zany fa tokony tantarana amin'ny Jesosy izy rery ihany no mahavary ohatran'ny mianarako zany Julie. Falmiarabatsika rehetra tafavoreto indray anarako dia Melina. Tena misaotrany eny amin'ny fampaherezana natao rehetra fa zany isan'olona tena mora kivy ny fiainana indrindra amin'ny resaka tokantrano. Miarabatsika rehetra tafavory androany anarako Romelina. Raha teo boko fantara fa tsy de natary amin'le fampianarana fa nitasy kelikely fotsiny mahakasika le fanatanjahantena le fatanjahan-tsaina ilaina mihitsy izy io amin'ny fiainana. Izay mba isaorako aneny fa le toy izay moa tsy de natary fa ny zanona ny anarako natao ampianarana azo tamin'ny teo de tena kasitsana anazy betaka satria araka n'le fanontaniana nataoko teo moa reo marika kely iny hoe tsika vehivavy be ranomasy zay tena misaotra anazy fa kay ranomasy io afaka
afaka tena hoe tsy ajanona koa no tena hoe ampanjavonina mihitsy rehefa tena hoe manana herim-pinoana anao sady tena hoe tafidi sitery a dia tena hoe nofo tsy mahaleo ny fanahy marina fa rehefa tena matanjaka ny fanahinao zany a tena hoe 100% apetraka anao amin'ny Jesosy izy a tena misy hery hita maso takatry ny saina maha-olombelona neny anao dia tena tsisy ranomasy io dia tena misaotra neny amin'ny fampianarana tena misaotra tompoko fa tsy very maina ny nanatrehana ny fampianarana teo androany akasitraka tompoko. Sao dia mbola misy remarika kely na fanamarihana madinidinika ohatra avy amintsika tsirairay avy. Afaka manome feedback koa ny lehilahy sy ny teknisianina manatrika eo mba tsara foana koa eny hoe mba inona tokoa moa zany mba voarain'ny lehilahy tanatiny iny teo zao. Za aloha liana manokana e. Makasitraka ny anarako Christian zany hoe mikarakara ny lafiny teknika ty tsy hoe tena hoe mahay an'ilay fa manao an'izay mampetitre koa moa vehivavy koa no manatrika eto fa lehilahy zany mba hoe mba mikarakara manampy anareo tsy hoe midika hoe anareo no tsy mahavita an'ilay izy fa hoe fiankaviana zany eo zany fiankaviana avy any zany mba mila teknisiana mba mikerakera izy ty ny androany moa zany efa manakaiky ny fetinareo zany hoe rapito zany ny fetinareo dia androany zany efa fankalazana mialoha zany hoe ianareo no be miteraka sy midika hoe lehilahy zay dia tsy hanajareny fa manajareny ihany satria ianareo no be miteraka io zany tsy ankanavako hoe ho an'ny vehivavy zany hoe raha lehilahy zany matsapa fa hoe natera-behivavy dia tokony hanajareny hatramin'ny farany satria misy fomba fiteny anakiraiky zany hoe raha vao tsy manaja reny tsy lava andro iainana ny lena dia zany le izy dia ny finiavana moa eto hoe isaorana mba ho lava velona ny reny mananatra matetika ny lehilahy zany io zany tsy dia mananatra loatra fa ny reny tena manana fo mananatra hatrin'izay zay zany zavatra tsapa satria zaho vehivavy fa lehilahy eto manatrika eto fa isaorana anareo nandray anay koa moa zany satria hoe lehilahy ny manatrika eto tsy misy hoe ahoana moa ty lehilahy hanatrika eto nefa zay eto vehivavy daholo isaorana anareo isaorana amin'ny fiarah-miasa izy ty moa zavatra efa hoe ny andreketana zany dia tsy maintsy atomboka hatrambo alohany ka tsy maintsy ho faranana dia zay fanatanterahana zay zany manome ohatrany hoe tsy ho anareo vehivavy ihany fa na izay lehilahy ihany koa zany efa hoe mahazo tombony zany hoe antonona amin'Andriamanitra zany ny asa rehetra sy ny vehivavy ihany hoe manankin-doha amin'Andriamanitra rehefa miasa fa ny lehilahy rehetra koa manao ohatran'izay ihany koa dia isaorana zany ianareo mahavita mirahasoa ary ho lava-velona ny vehivavy rehetra satria fetinareo ny androany ary hotohizana rapitso ary mirahasoa ihany koa ny rapitso mba ho nama-tsara tombo hatrany zany ny fahalalana amin'ny resaka fahendrena sy zany hoe fahazahoana fahasoavana avy amin'Andriamanitra misaotra betaka. Avy any lavitra koa tokony maneho ny heviny misaotra nanome fitenenana. Tena le zavatra rehetrarehetra niteneninareo teo zany aloha tena hitako hoe lesona vaovao voraiko daholo Za manokana moa amin'le mamy andraikitra n'le page Facebook zava-manahirana vehivavy zany. Isan'ny hoe mampirisika antsika vehivavy hizara an'le olana dia tsy hoe nanaitra anakahy loatra moa zany satria efa zay mihitsy ny hitezanantsika vehivavy hoe aza zarazaraina amin'olona io olana io.
De ohatran'ny lasa tsy vahana zany le olana satria everitsika hoe atsika olombelona anie zay ohatrany mahatonga ny misy nasian'i Jesosy mpiandro ohatra eo amin'ny fiangonana na de eo ara Jesosy mampahery de nasian'olombelona hita maso azo enono sofina sy azo ifampiresahana mivantana foana koa nataony hoe hanampy antsika hifandraisana aminazy zany tsy hoe ohatran'ny masina Maria renin'Andriamanitra hoe izy no ivavahana tsy le mpiandro no ivavahana fa ilaitsika foana koa le mizara an'le zava-manahirana antsika satria tsy zaka io ny ranomaso koa tsy voatery hoe negativa foana fa za tena tily skoty zazalahy zany de tena sloganay mihitsy hoe tsy haiko ny mitomany satria tsy tily izany de tena hoe zany mitomany zany zavatra negativa e zavatra tsy ny anareo malemilemy reo zany fa zay mafy be reto tsy tokony hitomany fa rehefa tena niatrika olana za tamin'ny fiainako de tena isaorako an'Andriamanitra nisy mpanompon'Andriamanitra nampatsiahana ka hoe nanamboaran'Andriamanitra ny ranomaso iny ka tena natao amoahana emotion mihitsiny e de zany hoe tsy voatery zavatra ratsy zany le mitomany fa tsy de ataonao hoe anatin'ny 3 andro herinandro kosa anao de hitomany eo foana marary koa le fo fa indraindray tena ilaina le mitomany indraindray tena ilaina le mizara fa tsy n'importe qui zany no hizarana anazy de tsy atao hoe hiafatra farana be hiteraka aretina koa le tomany zany fa zay anankiroa zay zany somary nanaitra anakah tamin'ny hevitry ny maro teo hoe tsy voatery negativa be zany le izy anankiroa fa lanjalanjaina fotsiny hoe iza no hizarana an'le olana de rehefa fotoana ohatrany ahoana tsy maintsy mitomany. Tohatra tompo. Zay hoe afa-po daholo tsisy manana fanamariana na fanontaniana koa amin'ny folo mahery efatra minitra izao indrindra neny amin'ny fampianarana, fankahirezana, fananarana, manana reniko koa izay manana anao nanolotra an'izay rehetrarehetra izay ho anay androany. Rahasoa ary manan-tena ny fampianarana janona ao an-trano zahay. Tsy ataoko hoe fiara-miasa fa tena hoe efa tena reninay ianao de tsy hono moa tenenako an'izany tena hoe de zavatra ataonay rehetra de tena hoe miaraka amina foana izay manao anazy de saotra indrindra anao ny amin'ny famekenao an'izay fiarahana aminay izay Andriamanitra manankirehefahasoavana hoe fombanao sy ny ankohonanao sy ny zavokely rehefa mitratran-drapitso de famitahina-Andriamanitra avokoatsika rehetra de zay angamba fa tsy de mahay miteny za ondreo présidente zareo za tsy mahay miteny eny tompoko de mirahasoa neny de ny fandaharam-potoantsika manaraka raha ny tokony izy tokony hoe misy momba ny fitafiana gogasika kanefa raha izao ora izao dia efa tafiditra ao anatin'ny paozitsika izao miandry ny formateur manaraka dia momba ny fahasalamana izay raha tiako Docteur Lanto maka aina kely angambatsika mandra-piandrosika anazy de ny fifanana io momba ny akogasy io alemitra atsika amin'ny ora izay mampety azy androany fa aleo tonga dia arahantsika araka ny fotoana izay efa hananantsika aloha izay fifanana afaka ataotsika tsy fandahara-fotoana afaka ataotsika de zay angambany.